Tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirizana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Ilay vahiny misasakalina. Miarabanao ny namanao Richard Andrianjatovo ary mandray tanana anao amin'ny alalan'izao onjam-peo mahafinaritra sady mamitsika izao. Ny feon'ny fanantenana no renao ankehitriny ary mirary ny sosy ny tsara mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny tenako. Ilay vahiny misasakalina ho tantaraiko anao indray ny mahakasika an'izay fa andao aloha isika hivavaka. Raha eo mankasitraka mankatelina fa no velominao izao mpanota ratsy izao ka afaka miresaka sy mitondra izay tokony hoentina eo anatrenyity namako ity araka ny sitraponao ihany anefa. Mamela ny eloko satria mpanota tsy mendrika aho, tsy marina aho. Tahaka izany koa no mba hamelanao ny eloko ity namako ity ho anisan'ny olona votsena izy rehefa ho avy any amin'ny rahaon'ny lanitra Jesosy Kristy zanakao. Dia omeo anay ny fanahinao masina, ampianatra anay, anitsy anay, anoro lalana anay, anokatra amin'ny masom-pananay, ahitana izay tokony hatao sy ny tsy tokony hatao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ho tantaraiko anao ilay vahiny misasakalina. Reniko ny torimaso avokoa ny ray tanàna tamin'izay fotoan'izay ary tsy nandrenesana tabataba intsony nangina tanteraka kanefa tao anaty fanginana tanteraka ny manodidina no indro taitra tampoka tamin'ny torimaso ny tiramatoa anankiray. Nokoseny ny masony fa sao hono manofy izy kinanjo hay tena izy le zavatra. Tafapetraka raha vehivavy. Fa inona ho ianao? Indro lehilahy anankiray tafatsofoka tao amin'ny efitranony amin'ny andro misasakalina mijoro eo afovoan'ny trano mitana tavoahangy iray feno bombo anglais. Tsy nahateny raha vehivavy fa nianana fotsiny teo. Io lehilahy io dia niady taminy arisan'ny fofony ainy mihitsy raha ny filazany fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia mbola velona aina soamatsara io ramatoa io. Io lay olona fa mijajirika be eo ampovoan'ny trano amin'ny zato maso midiridiry be ao anatin'ny aizina na dia maizina ary lay efitra dia mazava be kosa amin'ny masony. Tsy miteny izy, tsy mivolana fa dia mibanjina tanteraka andra vehivavy. Gaga ramatony amin'ny fomba nahatafidirany tao an-trano nefa tsy retsaika akory. Ny trano tsy vaky, tsy nisy varavarana mipitsoka fa dia io izy ampovoan-trano io e. Rehefa nijoro ela teo ilay lehilahy dia nanatona moramora mifandrina nandrindra vehivavy izy. Ny tavoangy amin'izany eny an-tanana ihany. Tsy naloham-peo iantso vonja raha vehivavy fa dia sady tsy nahetsika ihany koa. Androany ny farany ho izy kanjo. Rehefa nanatona ray lehilahy dia gaga izy fa nandohalika teo anila mifandrina ny ariny loabava hoe mifona aho. Mifona aho fa nanao ratsy taminao. Ka noho izany nanaovako ratsy taminao izany dia tsy mahita fiadanana mihitsy aho any amin'izay mitoerana misy ahany. Marary ny andilako, mangotsoka mafy ny hatiko. Tsy zakako e, mamela re ahy ianao e, avoto aho fa mijaly mafy e. Tsy tantoko tsony, avoto aho fa aza vely ijaly. So ihany fa tsarondra vehivavy tampoka teo ny zavatra nisy marina. Tsy olombelona io tonga sasakalina io fa olona efa maty. Fanahy io ary tsy fanahy tsara nefa fa fanahy ratsy tonga mba mitakazy. Vao tsy ampy herinandro akory nandevenana n'io lehilahy io. Maty izy. Ary noho ny tsy fahalalan'ny fianakaviana ny fomba fanao dia nampanarana azy ihany ny zavatra tsy tokony nampanarana.
misy fomba nrazana zany any amin'ny toerana io de tsy najaina zay fomba zay any ka nanangatra amin'ny maty. Raha ianao reny to eo amin'ny toerany raha vehivavy ny sehon'io fanahy io de inona no nataonao? Tsy angano zany na hoe tantara foronina fa tena zava-nisy marina. Torakovotra angambo ianao a. Tsy zany anefa ny zava-misy fa azondraha vehivavy ny anton-javatra de nitsangana izy ka nyteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandidy ianao aho hiala eto. Tsy olona ianao fa Satana. Miala eto fa tsy azonao iverenana tsony eto. Miaraka tamin'izay de nanjavona raha lehilahy sy ny tavoangany. Tsy nahita torimaso raha vehivavy iny ny alina iny. Lasa eritreritra mafy izy ny amin'ny antony zavatra ny tranka. Rehefa reko ny tantara ny tantarainy tamiko de nahazo lesina ndray aho fa raha sanatria izy ka nanaiky ny fampiraharaha tamin'ilay lehilahy de voafandrika tanteraka. Satria tsy azo atao ny fandray amin'ny maty hoy ny Baiboly. Efa maty le olona. Tsy afaka manao na inona ozy ny Baiboly. Ary tsy manana anjara amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro tsony izy. Satana zany iny ny sandoka olona nitondra tavoangy teo iny. Vita ny Satana tsara zany satria tsy mbola nesorina taminy zany fahaizana zany ka ireny avantsika milaza hoe mangatsika hoe tafilamba reny a de aoka hotsorina fa tsy tena lay avanao iny a. Talenta ny fitapetaka io ka andraisany anjara sy aza tsy voninahitra avy amin'izay voafitany. Zao fa velony zao ny tokony ifampitsonjovana amin'ny havana. Ifamelomana fa tsy rehefa maty vao raha malala. Amin'izao fahavelomana zao ny olona de ampiadiny. Tsy mifampiditra trano, mifanendro mosavy, mifamorika, ary tsy mandevy maty mihitsy ary ny sasany. Fa rehefa maty ndray dia alainy tahaka ny endrika lasa hoe manangatra hony. Saika mitaka Satana teto. Saingy nalaky tonga saina ilay vehivavy fa ny maty de efa maty, ka tsy afaka ifanerasera amin'ny velona intsony. Izay ny mahatsara ny fahaizana ny soratra masina io, ka inona sy iainana izay ambarany. Raha sanatria tsy nalala zay ambarany raha vehivavy, ka mbola mitohy teo ny resaka de azo antoka fa ho resy lahatra teo izy. Ary raha vehivavy de nasainy nakany amin'ny fasana iresaka amin'ny maty. Lay maty anefa de tsy andre inona tsony fa iny ny fifampiresana eo am-pasana iny de Satana no azo voninahitra. Ka lasa fiankofana aminy zany fombafomba sainy atao amin'ny maty zany. De mety isy teny hoe miteniteny foana koa ty ry sarandreny zatovy ty. Aiza koa no azahoana antoka fa tsy maintsy izay no farany. Arao ary ny toyny. Rehefa tsy azo ny toera vehivavy de nisy trangan-javatra mifanahataka tamin'io alina io ihany. Tsy lavitra teo fa metatra vitsivitsy. Nisy eon'ilay fanampisantoka ihany koa ny havan'ilay maty tamin'ny ora sy daty voalaza io. De nylazany toy izay le fitantaran'izay hoe mijaly izy, marary, misy faritra tsy zakany mihitsy eo amin'ny vatany, ka mila fanampiny izy. Vokatra ilay zavatra tsy tokony nalefa nampiarahana aminy, natonga an'izany zavatra izany. Loza fa tena azo nyreo havan'ilay maty reo. Ary tsy nahatotra fa de tena tsy navelany raha tsy nakany am-pasana no fombafomba e. Rehefa vita le fombafomba de nagaga fa tena nanjavana tokoa lay fanahy hafahafa. Zay fombafomba zay nefa no alan'i Jehova ka tsy tiany atao satria tsy ilay maty mivantana no nandray azy fa Satana. Satana no mitirintirina eo amin'ny seza fiandrianana. Voninahitra sy fiankofana lefa amin'ny Satana tanteraka amin'ny fanatanterana zany ka dia halan'i Jehova. Resaka fiankofana matso ny fototry ny ady tany an-danitra. Ary tena mbola tadiavin'ny Satana iadiany mafy io resaka fiankofana io. Hatramin'izao fotoana izao iresantsika izao. Tsy nekeny ny ankofan'ny anjely amin'ny Jesosy ary rehefa tonga teto ambony tany Jesosy tonga nofo de mbola nediny Satana varitra tamin'i Jesosy ihany io resaka fiankofana io. Ka nylazany fa tsy mila maty eo ambony azo jaliana zany ianao Jesosy a. Raha aka eo am-pelatanako azao tontolo zao, miankofa fotsiny, kely fotsiny, de omeko anao zao tontolo zao.
zay no natonga an jesosy nandroaka azy ka nilaza taminy hoe mandeha ihany ianao ry satana fa voasoratra hoe jehovah andriamanitra eo no iankofanao ary izy rery ihany no otompoinao. Tam'izay fotoan'izay moa de resy satana ary tonga ny anjely ka nampiseho fa jesosy ihany ilay jehovah voalaza tokony ankofana sy otompoina araka mivoalaza ny 1:20 ao amin'io Matio 4:4 ary Andriamanitra ray mihitsy no andidiny anjely mba hiankoka am' Jesosy de fiankofana tsy azo atao am' zavaboary akory zany araka ny voalaza ny Hebreo 1:9. Indraindray ihany koa sika de mieritreritra hoe zavatra kely tsy misy dikany toy zany veranga de ampaninina ataoko ihany ty de roboka ianao. Tadidio tsara fa fetsy zany satana zany ko ilainao ny mamantatra, mianatra, mandinika zay voalazan'ny soratra masina de manatanteraka zay ny anaranao sy ny dininao mba tsy ahavoafitaka anao. Fa ny maty de maty. Zay ny voalazan'ny Baiboly. Tsy afaka manao nininina ety ambonin'ny tany izy. Fianakaviana anankiroa no niaraka ny sehoniny fanahy iny teto tamin'ny daty mitovy, ora mitovy, minitra mitovy, fiseho mitovy fa tsy mifanipaka. Fehezanteny ray ihany. Saingy na samy fianakaviana kristianina azy ireo de tsy mitovy ny avo ny fahalalana ny soratra masina sy mifankatoavana ary ny fivelomana amin'izany. Ny anankiray voalohany de mahalala tsara fa rehefa maty ny olona anankiray de maty, matory eo amin'ny vovoky ny tany, fa tsy makany amin'ny hafandiovana na elo na lanitra, tsy afaka mifandray mivelona, tsy afaka matsapa na inona tanteraka ary tsy afaka ifo raha tsy verina indray Jesosy anangana azy amin'ny maty ary ny asan'ny fony favelona no anaraka azy fa tsy tondra na inona ho azy tsony zay vavaka atao azy aorian'ny fahafatesana. Ilay fianakaviana anankiray kosa le faharoa zany de mino fa iny misy fanahy tsy mety maty, mbola makany amin'ny hafandiovana aloha de makany amin'ny elo na lanitra aveo, mbola azo iresana tsara, mbola azo avotana raha ohatra ka mavita manolotolotra amin'ny fianakaviana. Zany hoe ny inon'izy ireny fa na tsy mety maty. Anika mora tamin'ny satana no nampino azy fa ilay avany tokoa io tonga amin'ny sasakalina miteny amin'jareo voafitaka ilay fianakaviana faharoa. Namako, tena fetsy ratsy io satana io ka tsy zaka ny sainao ny afetseny. Tsy maintsy voafita ny hatrany ianao raha ohatra ka isan'ny mino fa mbola azo ifaneraserana amin'ny maty, na koa mbola mino fa misy fanahavelona aoriana amin'ny fahafatesana. Tena azo nitanteraka anao raha ohatra ao anatin'ireo vondron'olona mino tsy fahafatesan'ny fanahy. Raha mbola misy ny azo atao, oka amin'izao fahavelomana izao no atao zay asambatra azy. Aza vela ho efa maty izy vo idodidody anao satria mora amin'ny satana ny amandrika anao ao. Ary tsarova fa matoa Jehovah nanome an'ity andininy ity zay omeko anao de fantany tsara fa tsy niavanao nareo olo tianao sy zay mifanerasera taminao tety ambony tany io mipoitra aminao io. Tsy ilay mpiray fokotany aminao io na ilay mpiray vodirindrina aminao na iray fiangonana aminao iny miverina aminao iny fa satana tanteraka. Ko fadio manomboka izao ny fifandraisana amin'ny maty. Zao voalaza n'le andininy Deutéronome 4:20, ny 9:10 ka hatramin'ny 12. Deutéronome 4:20, ny 9:10 ka hatramin'ny 12. Aoka tsy isy ao aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na mpanao masombava, na mpanadina manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo masiny Jehovah zay rehetra manao izany zavatra izany. Ary zany fahavetavetana zany no androany Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Inoko fa nanokatra ny sainao izay tantara marina izay. Manome fotoananao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Mandra-peona tompo. Tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. arahinao isan'andro
eto amin'ny Hope Radio. Tantaraiko aminao.